Etsy ampanikafana ny vaovao lotoboko ray toboko vavy avy hatrany dia omena anao ireo vaovao isany songadina indray ary amin'izao takariva izao manaitra ny sain'ireo fa efa nampananateraka ny amin'ny tokony amoahana ao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny didy volana makatofy ny tety andro mpifidianana ireo mpahay lalàna dia ny professeur honoré Rakotomanana sy maître Willy Razafinjatovo izany manahy mantsy izy ireo ny amin'ny iemorany indray mety iemorany indray ity daty mpifidianana ity nanomboka nanainga androany kosa ireo fanomezana izay voangina teo anivon'ny BNGRC ho tsinjaraina any anivon'ireo faritra misy ireo trabony any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny efa ao anatin'ny famerenana nateraka kosa amin'izao fotoana izao ny tarika mahaleo izay anatanteraka fampisehoana etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina ny alahady 10 ny volana martsa izao fampisehoana nampitondraina ny lohateny hoe mahaleo manolotra any fafa manatitra ny araba toboko lahy sy toboko vavy manasanao anjoy ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ao anatin'ny politika ara no isantarantsika ny fampahalalam-baovao manaitra ny sain'ny fanjakana ny amin'ny tokony amoahana aingana ny didy itsyvolana mankatoa marina ny tetiandro mpifidianana vaovao ny professeur honoré Rakotomanana manapaizana momba ny lalàna manay ny amin'ny mety emora ny daty io indray mantsy ny tenany raha tsy voadinika mialoha eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra izay ny andinjina vetrany. Mampaneny lakolosy amin'ny fahefanam-panatanteraka ny tokony amoahana ao anatin'ny filan-kevitry minisitra ny didy volana mankatoa ny tetiandro mpifidianana vaovao ny professeur honoré Rakotomanana manampahaizana momba ny lalàna notsim-pianty manampahaizana momba ny lalàna ity fa maika dia maika ny amoahana io didy volana io noho izy mamaritra ara-panjakana ny daty mpifidianana ary ahafahana mamaritra ny daty hitsoina mpifidy sy ny daty ahafahana kandida amin'ny fifidianana mametraka taratasy filatsaham-pofidiny. Io tokony tena mahagaga zany efa ray volana eo zany ervolana eo misy angambo zany nefa lany ara-dalàna araka tondrotra lay tety andro mpifidianana satria ny zenita sy ny firenena mitiambana ny Nations Unies no nanao le tondrotra le tety andro mpifidianana vaovao iny zany ka ny gouvernement tsy rehefa nanamafiny iny kanefa kosa hoe mba mila fakatoavany tsy maintsy mila fakatoavany filan-kevitry minisitra ka hatramin'izao nefa le fakataovana filan-kevitry minisitra dia molina tsy tonga vita foana zany ka ny any ataorako masy avy eo raha sanatry mivavaka hoe tsy akatoavan'ny ny filan-kevitry minisitra le izy iemitra ndray fifidiana le izy ndray zany no menatsiny eo zany hoe raha ataotsika amin'ny teny frantsay dia izy ndray atao boky émissaire ny senita ve ny gouvernement ve ministère tany ve zany hoe isika rehetra ny famitsiny eto izao ary le hoe famitsiny lava foana ataotsika eto fa tsy hoe miara-miasa tokony atao miara-miasa ary dika hoe miara-miasa dia tsy mitsabaka ny raikitry ny sasany zay zany le miasa-miasa zany hoe tsy manao bingy manao matso ka misalovana ny anjarany sasany zany. Raha ny voafaritra lalam-pifidianana dia tokony 20 andro mialohan'ny fifidianana no iantsonan'ny mpifidy izany hoe raha voatazona ny datin'ny 24 volana jolay anatosana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany dia tokony any amin'ny 24 volana aprily avy izao no tokony hanaovana izany saingy mialoha io dia mbola maro ireo dingana ara-panjakana tsy maintsy lalovana anisan'izany ny fankatoavan'ny filan-kevitry minisitra ny tety andro mpifidianana.